eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa ndray dia totosa androany ny tolotanana no karakaray ny association des jeunes journalistes de Madagascar na ny AJJM ho fanehoana firaisan-kina sy fanampiana ny namana Andry Ratovo mpanao gazety tototsy fahasalamana amin'izao fotoana izao tonga nanolo-tanana teny amin'ny talarariasana ny ekipany Vondrona Matevy. Tonga naneho ny firaisan-kina tamin'ny namana mpanao gazety Andry Ratovo ny Vondrona Matevy androany tetsy amin'ny talarariasana. Tolo-tanana no fanampiana ity mpanao gazety izay tototsy fahasalamana mafy amin'izao fotoana izao. Tonga teto zany tamin'ity andro ity mpiara-miasa teto amin'ny Matevy nanohana ny antso nataony Andry Ratovo sy ny fianakaviany amin'izao tsy fahasalamana izao. Matevy moa zany ny ao Matevy tsy hoe mpiara-miasa ihany mampanao gazety tsotra fa dia ny Matevy dia anisan'ny toy izay izy rehetra ao Matevy dia niaraka tamin'ny Andry avokoa niara-lehibe tamin'ny Andry avokoa tamin'ny CRG hoe fanaovana gazety izay akabezaina tonga ny tonga tamin'ity andro ity mety hoe kely dia kely voangana kely dia kely fandraisana anjara fa ingany mba nampy azy amin'ny fitsaboana ary fanirianay rehetrarehetra moa zany izay resolution teny hoe ho sitrana tsoamantsara hiverina amin'ny asa mandraraha amin'ny mampanao gazety indray. Ankoatra ny mpanao gazety dia naneho ny firaisan-kina sy naneho ny fiarahana tamin'ny Andry Ratovo ihany koa ny olon-tsotra, ny mpanao politika, ahitana ny mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo, Lalatiana, Ravolomanana. Ary tena nitoerana ihany koa io arivo io ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary Laurent Radjasson. Tsy nanadininy ny saotra ireo tonga marobe nanolo-tanana an'ity mpanao gazety ity ny fianakaviana. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe nahazo an'ity andro an'ity ahafahana natanteraka an'ity teleton izay ho toy ny fitsaboana ny Andry Ratovo amin'ny fanampiana azy amin'ny resaka dialyse sy transplantation. Dia misaotra antsika mpanao gazety rehetra izay tonga marobe nanolo-tanana ny Andry Ratovo dia isaorana be dia be tokoa ny fitondram-panjakana fa tena namaly ny antsinay zareo. Isaorana koa ny AJJM nikarakaran'izy ity niaraka taminay izay tsy nanosy tanànanay fa tena nandray tanana be dia be ny fikarakarana rehetra izay tena nahitana fambiazana dia tena fambiazana tokoa. Dia isaorana koa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy eo amin'ny ML raha tsy haivina dia marary ny voa dingana famarana ny Andry Ratovo. Ankoatra ny fanafody dia manao dialyse indroa isan-kerinandro izay mitentina na 10 ariary ny tenany. Mikasany andefany ity namana ity any ivelany ihany koa ny fianakaviana mba hanatanterahana ny fanoloana ny voa ka mbola mangataka tolo-tanana ho an'ny rehetra misy ny opération chocolat izay tanterahana. Ankoatra izay dia ny laharana 033 85 368 78 sy ny 034 31 005 63 afaka andefasana ny fanampiana azy ireo.